Ahoana Marina Entina Mankany Amin'Ny Fanjakan'Olon-Tokana ve ny Firenena? Radinina ny zava-mitranga eto amin'ny Firenena amin'izao fotoan'izao de tsapa fa ao anatin'ny Fanjakan'Olon-Tokana ny Firenena. Efa hita taratra ary tsapa fa tsy misy afa-tsy ny filoham-pirenena irery ihany no miseho ho mandray andraikitra ny asam-panjakana rehetra. Ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta moa de tsy hita taratra na miasa na tsy miasa. Raha mihain'ny filoham-pirenena miresaka isika de matetika ny fizahozahoana no hita amin'ny fomba firesany. Betsaka no ohatra azo raisina fa iray amin'ireny ity tany atsimo ity. Satria fantatro fa tsia miandry itsia vahoaka atsia atsimo ity. Raha nisy tokoa moa ny fitiavan'izany filoham-pirenena izany ny vahoaka ao aminy de tsy tratry ny mosary toy izao ny vahoaka any amin'iny faritra iny. Ny tiana ho hazavaina de izao: ireny fieboebona ireny ary ny fanararaotana ara-politika ny amehana ara-pahasalamana araky ny efa nolazaina hatramin'izay de tafiditra tsara ao anatin'ny paikadin'ny mpitondra mba ametrahana ny firenena tsirifeso mandidy. Inona ary zany no mitranga amin'izao fotoan'izao? Misy dingana telo ny firoson'ny firenena ao anatin'izany fanjakana tsirifeso mandidy izany. Ireto izany dingana izany: filalaovana ara-politika ny vahoaka na ny manipulation, ny raha-matahora na ny intimidation, ary ny fahatelo farany de ny fampiarana ny didy jadona. Voalohany de ny filalaovana ny vahoaka ara-politika na ny manipulation izany. Ny zavatra rehetra ataon'ny fanjakana de lalaovina ao anatina politika daholo. Hitantsika izany tamin'ireny fepetrano raisina nandritry ny fieboana ireny. Ireo fanapahan-kevitra sy tetikasam-panjakana rehetra de lokoina ho volomboasary avokoa mba hanamariana fa izay no lokon'ny mpitondra. Itsy izany na ireo fiara 4x4 nampiasaina tamin'ny ady amin'ny Covid-19, ny ambulance izay nampitondraina ny anaran'ny filoha kanefa de izy no filohan'ny repoblika. Mbola tsy nisy sahala amin'izany teto amin'ny firenena. Miaraka amin'izany filalaovana ara-politika izany de ao ihany koa ny raha-matahora ho an'ireo izay mety manohitra na tsy mankasitraka ny fomba fitantanana ny firenena. Izay ilay atao hoe intimidation amin'ny vahoaka. Hitantsika ny fanagadrana ireo mpanao gazety, mpanao politika tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana, fandefasana ireny emoregy rehefa misy hetsika ataon'ny mpanohitra, toy ilay tamin'ny 10 Aogositra teny amin'ny QG Bel Air, ary ny fampiasana ny sapan-draharaha cybercriminalité ho fitaovana politika ampanginana ireo maneho hevitra. Ny tanjon'ny mpitondra amin'ireny raha-matahora ireny de tsy misy mpanohitra iteny itsony ka afaka manao zay tiana atao ry zareo. Eto izany de mila tonga saina ny vahoaka satria hita fa ao anatin'izany ny firenetsika. Tafiditra ao anatin'izany tetika izany ihany koa ireo antsonjay mahazo ny orinasa Tico, satria ny filoha Ravalomanana izay mpanorona orinasa izany everiny mpitondra fa mpifaninana ara-politika aminy ka ilaina ny mampangina azy tanteraka. Ity fanontaniana mipetraka ity izay napetraka ny mpamakafaka politika de tena mitombona tsara mihitsy. Hoe eto amintsika ve zany misy lalàna milaza hoe azo alaina ny fananan'olona anankiray na sosiete anankiray kanefa tsy nisy didim-pitsarana ny teneniny tao. Ekena raha ohatra ka ny DGI nanao azy, ny DGI manko ny afaka manao saisie ny etan'olona tsy mahanohetra, fa
tsy maintsy mivarotra n'le entana amin'ny alalan'ny lavanty apabe maso ary miantso commissaire priseur izay de tsy maintsy avoaka apabe maso zay fantatra za aloha hatreto a tsy mbola narehan zany hoe nisesiavany DGI nge netany tiako tany Tomasina de nataony lavanty iny tsy narehan zany a ary tsy angamba tsy fahefananana ny DGI koa raha ohatra ka nisy an'izay hoe robahana hatramin'ny trano fa netany any azony ilay fa ny trano tsy azo robahana de za koa mbola tsy nare mihitsiny a hoe efa nisy didim-pitsarana mivoaka ka alaina ny entany tiako de nalaina natao aiza fa raha ohatra ka nisy didim-pitsarana mivoaka de tsy maintsy vady tany maka an'le entana tao a miaraka amin'ny tapitra ny filaminana fa tsy azony olo-tsotra laina iny e tsy azony fanjakana laina am'izao iny e tsy mbola nare any sy didim-pitsarana anteny zany ary rehefa laina koa le entana de tsy maintsy ampahafantarina natao atsy le entana na ziny amidy ka amidy lavanty apahabe maso koa iny fa ny zavatra misy ankehitriny aloha raha araky ny filazan'ny mpisolovavan'ny groupe tico de tsy mahafantatra an'izany izy tsy mahafantatra izy hoe nisy ary tsy fantatrarana ny toerana misy ny entana raha izy hoe natao aiza le entana tsy mahafantatra izy hoe izany nakany entana tao tsy mahafantatra izy hoe izany namefaefana nandroban'io toerany tao ary nanapotika hatramin'ny trano de za zany de miteny mahitsy be hoe le zavatra io anatin'ny asainty miporo ao anatin'ny poro tsy tafiditra ao ianao azy hoe raha tsy manana taratasy mazava tsy afaka mamoaka entana tao anao raha tsy misy taratasy mazava any aminao any e satria ao anatin'io nge misy groupement des gendarmerie nationale le misy commissariat de police nge ao hoe misy mpitandro filamina sécurité any poro nge anatin'io ao hoe tsy zavatra afaka mivoaka zany io na fanjaitray azy raha tsy manana taratasy ianao ka ahoana ny eritreretanao hoe reny karazana siny be ngeza be reny tsy hita ao ary be de be le izy raha ny saritako hatramin'ny trano any rodana nefa le trano tsy trano kelikely fa trano ngeza be io ary trano mafiorona ary trano mafiorona de za zany mametraka misy eto androany hoe tompony andraikitra voalohany eno io zany a ny mpitantana ny poro izany fanaparapahefana izany de tafiditra ao anatin'ilay dingana faharoa de ny raha matahory izany ary koa ny fampanginana ny mpanohitra amin'ity fitondrana ity tafiditra ao anatin'izany rehetra izany ny firosoana amin'ny dingana farany io fanaovana fifidianana olona amin'ny faraiky amby folo ny volana desambra io efa mazava tsara fa tsy manara-dalàna io fifidianana io satria na ireo mpifidy vaventy aza mbola tsy feno akory ny seni sy ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana na ny HCC moa de fitaovana entiny mpitondra anatanterahana izany fanjakana tsy refesy mandidy izany efa nilaza ny mpanohitra fa tsy andray anjara amin'izany fifidianana tsy manaja ny lalam-pandroenana izany mety zavatra hitranga izany de anao saritsarina fifidianana misy olona hafa ilatsaka izay voavidy ny mpitondra izany fomba izany de fanao nire Firenena mampiantra ny jadona fa tsy vaovao akory atao izany mba ilazana fa tsy ny pomba ny fitondrana ihany no milatsaka fa misy kandida hafa ihany koa efa fantatra maloha izany tetikadiny mpitondra zany ka olona pomba azy daholo no ao izany hoe olony mpitondra izay azony mpitondra baikona daholo no ao anatiny andrim-panjakana rehetra izany hoe tsisy intsony izany demokrasia izany eto Madagasikara arak'izao filazany ny loholon'ny Madagasikara izao fa ny tiako atao fotsiny antsoavy hoe tsy indray mandeha zao toe-javatra zao ny mitranga amin'izao andry mpanjakana zao tsy eto Madagasikara ihany misy an'izany hoe tsy mitovy firehana exécutif sy ny any amin'ny parlementaire fa mbola tsy naheno a eran'izao tontolo zao hoe misy blocage momba fonctionnement na institution de la République tsika miprôner état de droit et bonne gouvernance de zay fotsiny tiako averina hoe andao ajaina le izy le androm-panjakanany tsy hijanony ela ntsony fa afaka en février am janvier 2021 de tapitra ahoana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara na ohatra fotsiny arany hitranga sénatorial ka parti ray ny latsaka de zara manontany aminareo hoe mety hoe zany no ana république Madagasikara manahoana moa fandeha amin'ny politika amin'izany izay hitrany amin'ny régime totalitaire ve tsika tsara ve zany za de mamerimberina hoe tsara ny fisina tsy fitovian-kevitra
mba mamelanja institution de stabilité ty tsara misy ny tsy vidokevitra fa raha régime ray fotsiny totalitaire de vadika roa libre de makaiza moa zany roa libre zany de tsara nisy le mba mampataitaitra ny laklosy tsy mety ene zao tsy le resa-bola ihany a tapitra io de vita mandat efa fantatra ene zany tsisy hijanona mandrak'izay eo 5 ans mandat de vita fa le république Madagasikara aloha mba hajaina le zavatra rehetrarehetra mipetraka sy le lalàna indrindrindrindra zay dradradradraina. Inona tokoa moa no tadiavin'ny mpitondra fa tsy ny fitondran'olon-tokana? Efa hitantsika taratra tsara amin'izao fotoana izao satria de olona iray ihany no mibaiko ny rehetra amin'izao fotoana izao. Ny fanontaniana de ny hoe ny tombotsoan'ny vahoaka ve no tena katsaina sa ny tombotsoa ho an'ny olon'ny fitondrana? Averina indray fa ao anatin'ny fitondrana tsy refesy mandidy ny firenena. Araka ireo fanazavana ireo de mandeha miaraka daholo ireo dingana roa voalohany, de ny filalaovana ara-politika ny vahoaka sy ny fanaovana raha matahora ary ny fahampanginana ny mpanohitra sy ireo olona tsy mitovy fomba fijery amin'ny mpitondra. Ny tiana olazaina de tokony ho tonga saina ny vahoaka fa mizotra any amin'ny lalàna tsy tokony izorany ny firenetsika. Ny dingana farany amin'izany de ny fanatanterahana ififidianana loholona ny volana desambra io. De mipetraka ny fanontaniana hoe mbola ekena ve zany rehetra izany, indrindra fa ny fametrahana ny fanjakana tsy refesy mandidy ekeny rehetra ve ny firosoana amin'izany fanjakana mampiatra ny didijadony izany? Fa ahoana marina ahoana marina